Tamin'ny alalan'ny KO na fanajanona mpitsara ny ady teo amin'ny troisième round no natafiakatra ny menjanahary Tony any amin'ny ampaifadalana nanoloana n'ilay Guinéanina Keita Mamadou nandritra ny ampavalon-dalan'ny lalao afrikanina 7-10 taranjado totondry. Efa anisain'ny mpitsara intelo moa Keita Mamadou teo amin'ity fizara-potoana fahatelo ity rehefa tratran'ny fanafiana seslanina nataon'ny Tony. Ny aloha izay dia efa nanjakan'ny Tony ihany koa ny ronina roa voalohany. Ity mpikatroka malagasy ity izay vonina hatrany andresy izay mpifanandrina manaraka eo ahafahana mahazo ny medaly. Ny fanampy zany vonina ny ady foana tsika. Vonina foana zany hoe androbaka ny meday foana zany no tanjony. Ary ady foana ny adversaire ary vonina foana zany amin'ny rehetrarehetra. Hiatrika ny manaraka eo. Inona ny tombony taminao tamin'ilay combat tamin'ilay Guinéanina teo? Ny tombony zany zava-tsapako teo ny tombony tamin'ilay aina dia tamin'ny teknika. Zay ny hitako hoe tombony teo dia arisy na zanona. Tombony zany tamin'ny aina dia tamin'ny teknika somary nisy hafistevasena kely dia tsatsy izy. Jaivona moa fa efa raraka teo amin'ny fidinana voalohan'ny fifantsanana i Marco Jérôme Andrianarivelo ho an'ny Skadi fito amin'ny 50 kilao amin'ny taranja ady totondry ity. Na izany aza dia manana fanantenana hibata medaly hatrany ny mpanazatra malagasy Augustin Félix raha ny fahitan'ny ezaka ataon'ny ireo mpikatroka hoentiny aty Maroc. Itsona paifadala aloha hita fa mafimafy ny adversaire tsy amin'ilay amin'ny lozy Botswana azy mihaona aminazy amin'ny quart de finale. Dia raha chance de médaille aloha tsika eo pampidina antsika zany tsy mieritseritsy hoe ho resy zany koa fa tsy manjesy foana ny tanjona. Fa resaka tanjaka sy teknika rehefa hitako manatombo ty Tony. Resaka teknika hoinao teo inona no hoe mety mahasamihafa ny ady totondry malagasy amin'reto afrikanina reto? Mahasamihafa anazy moa teo boxe antsika malagasy hafa. Antsika malagasy le tena boxe mbola hoe raha adina moraingy reny fa zay morakoraka ihany no maresy. Mbola misy le tsy tena hoe agnatin'le takin'le AFBC fa ny afrikanina zany manamana nouveau kokoa satria efa zatsy manao compétition championnat d'Afrique zareo misy mandeha manao teo zao misy manao championnat du monde le Botswana atao aminazy io amin'ny quart de finale sy les autos. Dia tsika zany dia zany tsika tsy ambany zavatra zareo koa miresaka fahaizana toy efa talentatsika le izy tsika malagasy. Mariana fa ilay Botswanais Mohamed Rajab no hikatroka amin'ny Tony amin'ny ampaifadalana amin'ny alatsinainy 20 aogositra ho avy izao. Dia iny fanadihadiana mahakasika ny lalao afrikanina iny ihany koa no entiko manakatona ny fandarana mahery amin'ity alahady hariva ity. Akasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ity mpamaranana dia tsy hainy tsisotra ireo namana niarana totosan'ny fandarana tamin'ny tena koa. Eo aloha ny namana Norbert Kotomalala izay mbola any Tsuliary any nanao ny fanadihadiana mahakasika ny fifidianana ny mpitatana ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra. I Romain no nandrindra ny sary ary Menja no napita izany sary sy feo zany tany atokantranotsika tsirairay avy tany Jacquinora Kotomanana niainga mivantana avy aty Rabat Maroc kosa no teto amin'ny fanolorana manome fotoananao amin'ny manaraka indray veloma tompoko.